3FB ny Toliara no isolotena amin'ny faritra Tsimandrefana amin'ny fiadiana tompodakan'i Madagasikara andiany voalohany izay tantaraina ao Ihosy faritra Ihorombe. Tonga nangatatsodrano teto amin'ny lehiben'ny faritra Tsimandrefana ireto tanora mangaly ny taranja Borina Kitra ireto. Ka fananarana sy torohevitra mba hitondrana vokatra tsara ho an'ny faritra Tsimandrefana no nataony Dr Zafitasondry Marcelin. Toky kosa no nomeny ireto mpitantana 3FB fa tsy handraraka ilomby andoha ka hitondra avo ny anaran'ny faritra Tsimandrefana. Raha ny fihaonana amin'ny chef de région de manga ny lanitra satria zavatra mitady avinay sy zavatra nanomezany promesa anay de tanteraka ka tsy hamitaka azy zahay tsy hanolo bato mafana anazy fa hanatanteraka ze hevitsy sy fanorotoroa izay nataon-tao. Ireto ny solotena ny faritra Tsimandrefana anao championnat de Madagasikara any amin'ny faritra Ihorombe ka mampanantena anareo zahay satria matoa ity voatsongana eo anatin'ny Besinimaro fa izy nitondra ny champion de izy no eretseretinay hahavita anazy ary mahavita anazy koa izy hatramin'izao satria na ny Telemakopy izy mbola tsy resy mihenao resultat nareo fa tsy maintsy tafita zahay. Atokisatsika reo ary mino zahay zany fa tsy amenatra ny faritra Tsimandrefana ny resultat ho azontsika avy any Ihosy zany ahafahantsika tafakatra ny amin'ny deuxième phase ny championnat de Madagasikara. Sarandalina mandroso sy miverina no ny antoan'ny lehiben'ny faritra mba ho tolo-tanana ho an'ireto tanora ireto.